Fahameramatsika tsy avindrehetra ty larobia maraina fa folo ny volana desambra ity. Andriamanitra isika mbola nomeny tombontsoa lehibe indray ankehitriny dia nefa atsika mandray ny fahasoavany. Alohan'ny derantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavakisika. Tomba Andriamanitra eo misaotra anao izay fa nomenao tombontsoa indray amin'izao maraina izao ny ahafahana mandray ny fahasoavanao. Amboary izay ary tefeo ny fonay vanaiky ianao ary andray anao hatrany. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ampiana hitandrina ny didiny, nalaina amin'ny Mateo 7:17-20 ka hatramin'ny 5:10 manao hoe: ary tamin'izay Jesosy dia avy tany Galilea ka tonga teo amoron'ny Jordana. Dia nanantona ny Jaona izy mba hataony batisa, fa Jaona nandahy azy ka nanao hoe: izaho no tokony hataonao batisa ka ianao indray va no mankaty amiko? Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe: ikeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika hahatanteraka ny fahamarinana rehetra, ka dia nekeny izy. Amen. Mba hahatanteraka ny fahamarinana rehetra dia tsy tapitra teo amin'ny Kristy tsy akory ny fahamarinana rehetra. Nantanteraka an'izay notakian'Andriamanitra rehetra tao amin'ny fibebahana sy ny finoana ary ny batisa izy. Dia ireo dingan'ny fahasoavana eo amin'ny tena fiovampo marina. Tao amin'ny maha olombelona azy dia nantanteraka ny fitakiany lalàna izy. Lohan'ny olombelona rehetra izy ary mpisolo sy antoka. Ny olombelona dia afaka ny hompiray amin'ny fombany raha toa ka mampikambana ny fahalemeny amin'ny Andriamanitra ny Kristy. Tonga nomeny ohatra ny fanarahana tanteraka ny lalàn'Andriamanitra Kristy. Efa nilaza izy fa tsy tonga mba handravany lalàna fa hanatanteraka amin'ny fankatoavana feno sy tanteraka. Tamin'izany no nanandratany ny lalàna sy nanomezany voninahitra an'izany. Nasehoany teo amin'ny fiainany ny toetra ara-panahy ny lalàna. Nasehoany teo amin'ireo voarin'ny lanitra sy tamin'ny tontolo tsy lavo ary tamin'ny tontolo mpandika lalàna sy tsy mahay misaotra tsy masina, fa tanteraka teo aminy na dia ny kely indrindra teo amin'ny filamatry ny lalàna aza. Tonga izy aneo ampahibe maso fa ny olombelona izay tafaray amin'ny lanitra noho ny finoana velona dia afaka mitandrina ihany koa ny didin'Andriamanitra rehetra. Natao hanondra ny Kristy ireo karazana fanatitra ka rehefa tanteraka teo aminy misorona dia tsy nisy vidiny intsony teo anatin'Andriamanitra ireo fanatitra hafa rehetra. Tao amin'ny fahafatesan'ilay zanak'Andriamanitra ilay tokana no niaona ny tandindona sy ny tena izy. Tonga Kristy mba hametraka amin'ny tena maha-izy azy ny toetran'ny lalàna, hanambara ihany koa fa ny tsy fankatoavana sy ny fandikana lalàna dia tsy azahoantsika ny fiainana mandrakizay avy amin'Andriamanitra mihitsy. Tonga olombelona izy mba hanatsarana ny olombelona. Tonga olombelona izy mba hahatonga azaho sy anao ihany koa mba handova ny fiainana mandrakizay ary aoka ho reharehantsika tokoa anay izany. Vavakisika, i Tomban'Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'ny fitiavanao. Tsy tonga handravany lalàna tokoa ianao fa hanatanteraka. Hanatanteraka ihany koa ny famonjena anay. Hanatanteraka ihany koa ny hahatonga anay eo amin'ilay kananan'ny lanitra ary hitarika anay eo amin'izany. Mano fo mampanahy anay hatrany mba ho amin'ny ilaivanao azy izahay ka hanana ny fitondrana mendrika tokoa ny filazantsara anao. Anaran'i Jesosy, amen.